Nikarakara fotoam-pivavahana iraisam-pinoana fangataham-pitahiana ny tanindrazana ihany koa omaly ny fikambanana Iray Aina ny mba hizoran'ny fifidianana amin'ny atsakany sy andavany ho tombotsoan'ny vahoaka malagasy rehetra moa no ambetiteny nandritra izany fotoana ny tanterahana Tetsy amin'ny Ekar St Etienne Ambanidia izany. Amin'izao akatoky ny fidianana filoham-pirenena izao ny fikambanana Iray Aina dia natsiaro ny tenin'ny soratra masina. Nanao hoe raha tsy Jehovah no nanao trano miasa foana ny mpanao azy ary raha Jehovah no miambina ny tanàna dia miarotony foana ny mpiambina. Izay indrindra no nanosika azy ikarakara ny fotoam-pivavahana iraisam-pinoana izay nikarakaraina omaly alahady Tetsy amin'ny Eglizy Katolika Ambanidia. Mpitondra endry izahay Andriamanitra izay moa aloha hevitra nentina tamin'izany ary ny mba hizoran'ny fifidianana ao anaty filaminana tanteraka no tena nangatahany. Ny voalohany dia misaotra n'Andriamanitra. Mahatonta ny tena izao fotoana izao dia izy manampy, izy no tanana antsika rehetra araka ny vaky teny teo hoe miasa foana ny mpanatrano na tsy ny tompony manao azy. Miaraka ny foana ny mpiambina na tsy ny tompony miaro antsika tirany hafa. Ho azy ny voninahitra mandrakizay, ho azy ny bero sy ny laza mandrakizay. Tsy hay koa ny tsakasitsaka antsika rehetra iava ny amin'ny fahatonavana marobe sara zao. Fantatray tokoa fa tiatsika ilana ny firenetsika. Fantatray fa maniry filaminana ho anjo ny firenena izay tokoa isika ary izany no antony fivavahana ataontsika amin'Andriamanitra. Marihana fa ny fikambanana Iray Aina izay tarihan'ny Andry Andrinjavony dia tsy manoana kandida amin'izay fifidianana filoham-pirenena izay fa dia mampirisika kosa ireo mpikambana ao aminy andeha hifidy malalaka amin'izay eritreniny amin'ny fifidianana filoham-pirenena tanterahana ny 25 volana Oktobra ity. Ny fikambanana Iray Aina ihany koa izay nanolotra kandida ho amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka ao anatin'ny boriboritany faharoa miaraka amin'ireo kandida misy 7 amby 30 hafa.